Tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho niady tanteraka ny lalaon'ny rotota satria elanelany isa roa no nampisaraka ny rotota hatrany amin'ny fotoana farany nitongilana tany amin'ny 3 FP zany ny fandresena tamin'ny lalao famaranana iny samy milaza nanao izay ho afany ny rotota kanefa dia iny ny vokatra any amin'ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara ho an'ny top 8 indray zany ny dingana manaraka ho an'ny rotota. Fa mbola eo amin'izay taranja bola lavalava izay ihany ho an'ny sokady junior dia afabela nanoloana ny FTM Manjakaray ny USA Anakady Fotsy nandritra ny lalao famarana ihany koa satria dia lasa Anakady Fotsy ny ombony fa rehefa nandresy ny FTM Manjakaray tamin'ny isa mazava 7-12 izy ireo tamin'ity androany ity. Afabela tamin'ny FTM Manjakaray manao akanjo manga sy mena amin'ny sary ny USA Anakady Fotsy manao akanjo maitso teo amin'ny lalao famarana ho an'ny sokajy junior nazava ny fivoahana Anakady Fotsy mpandresy tamin'ny isa 12 nandritra ity lalao famaranana ity lasan'izy ireo zany ny ombony fa natolotry ny mpikarakara izay ny ligina Analamanga mo no nikarakara ity faninanana ity. Mahafinaritra. Inona ny tena tombony ho Anakady Fotsy tamin'ny androany? Tombony amin'ny Anakady Fotsy zany dia afabela tamin'ny Manjakaray zay. Somary teo amin'ny première mi-temps ohatrany tsy dia lalao firy nareo. Inona no nahatonga an'izay? Nahatonga an'izay ohatran'ny mbola tsy dia napana tsara le bandy moko mbola misarasara. Ahitana le lalao famarana zany dia ihany fa erera kely fotsiny ilay izy. Erera kely fa Inona ny tena hitanao hoe tombony anazy? eo le serafon. Inona ny lesaka taminareo zany? Lesaka tena dia eo amin'ny 3 quart. Amin'ny 3 quart nenay. Raha ny fizotry ny lalao tamin'ny ankapobeny dia nitovy ny lalaon'ny rotota teo amin'ny 70 minitra voalohany izay nitsaraka ady sala 3-3. Tsy nisy ny baolina maty nentanina fa samy tamin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu ny tokon'ny rotota 3 avy. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanao be fiavy ny FTM Manjakaray ka nahatonga baolina nentanana izay nitarika tamin'ny isa 3. Tsy nitazapotsiny nefa ny Anakady Fotsy fa niezaka nanafika ihany ka nahatsara hors-jeu iray lasa 9 ny isa teny amin'ny solaitra be. Nanomboka teo dia ny famalinana tanteraka ny fanafiana ho an'ny rotota. Tany amin'ny 10 minitra tsy farana ny lalao nefa dia nampiseho ny tanjany ny USA Anakady Fotsy ka nahatonga baolina nentanana indroa misesy izay nalasa nisany ho 7-12 ka nibatany ny ombony fa.